Mankasitraka ny fanendrena ny praiministra vaovao ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny fivim-pamaha raha ny voalaza ny filohany. Nanao ny heviny mikasika ny fanendrenan'ny général Jean Ravelonarivo ho praiministra ny filohan'ny fivim-pamaha izay anisan'ny solotenan'ny sehatra tsy miankina nanatrika ny lanonam-pamindram-pahefana teny Mahazoarivo ny sabotsy lasa teo. Voalohany aloha dia amin'ny hafaliana izy satria mivoaka avy amin'ny fandraharahana izy misy azy ary fantatray ny heriny ao anatin'ny fandraharahana. Ary hitatsika teo tamin'ny kabary nataony fa olona tena miasa izy, tsy arovanao an'ilay fitenenana ilay hoe miasa dia miasa tsara dia miasa mafy, fa miasa ary tonga dia résultat midava am'izao misy valikasa zany dia raha ny fantatra dia nisy ny fionan'ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina tamin'ny lehiben'ny masivonivondrona européenne ny zoma lasa teo. Fivoriana nataony niaraka tamin'ny dia ataoko hoe ny opérateur dia tsirairay avy satria misy groupement misy teo amin'ny roapolo teo ny groupement tonga tao association koa zany ao teo anatiny fa miaino izy ny lalana tokony ho atao ny zavatra teknika tsirairay avy ny fitadiavana ny atao hoe fanatsarana ny tontolon'ny asa, tontolon'ny fampandrosoana Madagasikara mandalo amin'ireo groupement rehetrarehetra zany hoe mila atao ilay hoe formation professionnelle, mila ilay hoe fitadiavana ny lalam-barotra raha nahitana fiakarana 700 ny karaman'ny mpiasam-panjakana manao ahoana kosa ny ho an'ny sehatra tsy miankina? Ny sehatra tsy miankina ny vory zay ato ato sehatra tsy miankina dia efa miteny fa marina fa ho mafy amin'ny sehatra tsy miankina aloha amin'izao fotoana izao tonga dia ampiakarana karama satria isa-taona dia miakatra foana ny karama teto, miakatra foana manefa ny chiffre d'affaires dia midina foana ihany isa-taona. Na dia izany aza dia nanambara ity filohan'ny fivim-pamaha ity fa miandrandra zavatra tsara.